tsy hoentintsika any amin'ny fiainana koatra ny arentsika. Atao inona re zany? Dia hoe milamina ny saintsika satria alefa mianatra any amin'ny firenendehibe ny zanaka, dia ilay zanaka zany beazina amin'ny fiarahamonina mahatsiaro saina, fiarahamonina mahafantatra fananana iombonana, kanefa ny firenena izay tantanantsika dia tsy beazina ao anatin'izany ny mponina ao fa avela fadiran'ovana eny. Ny budget amin'ny fampianarana raha mbola hitantsika analana ihany fa ny ampidirina any amin'ny paositsika no mahamay antsika reny. Dia hanafitra antsika tokoa ve ireny harem-be ireny rehefa tonga ny fotoana izay ilatsahan'ny feon'ny fieritreretana, ahafantaran'ny olona rehetrarehetra fa tena tsy rariny ny fiainana iainany ndray andro any na ho ela na ho aingana, dia tsy maintsy andondona ny feon'ny fieritreretana satria mafy loatra ny mahazo ny piraitandrazana, kanefa isika dia tena mahafinaritra antsika ny miaingo ambony tsikoko. Maninona izao raha mba atao ohatry ny aty amin'ny firenendehibe? Aty Alemana mitovitovy saranga daholo ny olona rehetrarehetra. Izaho dia mitovitovy saranga amin'ny Allemand rehetrarehetra, amin'ny mponina rehetrarehetra aty. Sady tsy manan-karem-be no tsy mahantra fadiran'ovana fa manana ny ampy dia mizara ara-drariny ny harem-pirenena. Maninona izao raha mba atao ohatr'izany fa tsy hoe isika ireny izesta miaraka amin'ny akanjo marika, kanefa ny vahoaka malagasy 80% dia fadiran'ovana. Atsipy ny teny any am-pony mahalala, izay manatsofina aoka iaino tsy hitondra voka-tsoa ho anao sy ny taranakao ny alahelo-mbahoaka.